va timpana etny Pasteure BARBIER Christina. Mandrakizay any ny voninahitry Jehova, aoka Jehova hifaly amin'ny asany. Amen, hivavaka isika. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, mideranao izay manome voninahitra ny anaranao amin'izao maraina izaho. Manandratra anao tokoa ary mitsako anao satria masina ianao. Mankasitraka amin'izao fofinaina nomenao izao. Izany indrindra ny ideranay, anomezanay voninahitra ny anaranao masina. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Manetry tena Jesosy manajanao, ny fosy fananay, izay mandray anao isaky ny tokantrano amin'izao maraina izao. Saotra indrindra mpamonjy malala, fa mbola famindram-po no ahafahanay miantso ny anaranao. Mbola famindram-po ahafahanay manantona anao. Mamelany ny elokay Jesosy, mamindrafo aminay isorony tsy fahamarinana rehetra ty anatinay. Eny fa na dia amin'izao maraina izao aza. Tompo, irao ny fananao masina isanandro isanandro. Ampianatra anay, ampahery anay, taridalana anay, anisy ny dianay. Fanahy masina, kasio ny fonay tsirairay avy. Handray ny fahasoavana, efa omaninao indray, ho anay amin'izao maraina izao. Misaotra Tompo, mankasitraka Jesosy io. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy amin'ny Nazareta ary mbola ampitomboana amintsika lalandava ry havana. Izany fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Mitombo ara-panahy, Kristiana mitombo ara-panahy. Izany ny lohateny lehibe ny fampianarana no henointsika sy narahantsika nandritra n'iny herinandro iny. Tanatin'izany no nanirahan'ny Tompo antsika mba hanapa-kevitra. Ary dia rehefa nanapa-kevitra tokoa tsika dia ny taon'i Jesosy hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanaontsika. Ary dia nampianariny hivavaka amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ary rehefa avy nandray an'izany fivavahana amin'ny fahamarinana sy fahamasinana izany tsika, dia mila indray nateraka indray. Rehefa nandray an'izany fahaterahana vaovao izany tsika, nandray koa ilay fahazavana dia Kristy Jesosy izany. Mba handeha manaraka an'ilay fahazavana mandrakariva ny lalantsika. Ho faranana zany fampianarana izany. Amin'ity an'io tsy ary rehefa voaraitsika ireo ambaratonga samihafa izay voatonona tetseloha hitombotsika amin'ny ara-panahy ireo. Anio ary dia irahan'ny Tompo aritsika ary hoe Kristiana tompon'andraikitra, hanefa ny adidy. Teny izay ampahirizana antsika ary ho feny izany rehetrarehetra izany dia ho jerevantsika ny filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo nosoratany Matio. Matio 7:7 ka hatramin'ny 9:30 dia mitsambikina. Matio 10:9 ka hatramin'ny 7. Ho vakiana ary ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny teny. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Koa amin'izany mangatà amin'ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra. Matio 10:7 ka hatramin'ny 9. Ary raha mandeha ianareo dia mitoria hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sy trano ny marary, atsangany ny maty, dio ny boboka, avoay ny demoni. Efa nahazo maimaimpona ianareo, koa manomeza maimaimpona. Amen. Kristiana tompon'andraikitra, hanefa ny adidy hoy, eny Tompoko, izany no
Hamehezana ny fampianarana izay narahintsika nandritra ny herinandro iny mba hitombotsika amin'ny ara-panahy. Be ny vokatra hoy ny tompo fa ny mpiasa ny vitsy. Koa amin'izany ny tompo mangataha amin'ny tompo ny vokatra mba ampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra. Mahagaga izany teny izany. Nahoana no tsy alefany fotsiny amin'izao ny mpianatra fa asainy angatahina nefa hitany fa tena ilaina. Ny azontsika valy izany fanontaniana izany dia izao. Adidy efa napetraka Jesosy tamin'ny mpianany ny hitory ny filazantsara sy hamory ny vokatra. Koa dia amin'ny alalan'ny mpianany na ny fiangonany no anomezany ny mpiasa. Tsy izany ihany, fa tiany ho fantatry ny fiangonana sy ny mpiasa fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny mpiasa ka tokony hiankina amin'ny mandrakariva amin'ny asa ataony. Ny fivavahana mantsy dia zava-dehibe tokoa amin'ny toriana ny filazantsara sy ny fiainan'ny Kristiana manontolo. Ka tsy tokony atao ambanin-javatra izany fivavahana izany. Azany na tonga ny Ziona nilaza araka ny tenin Jesosy hoe raha misaraka amiko anie anareo i Jesosy dia tsy mahay manao na inona na inona. Jiona 5:15. Ny fivavahana no iraisantsika amin'Andriamanitra. An'Andriamanitra ny asa. Ka dia rariny tokoa raha izy no iankinana sy angatahana ny mpiasa. Maro nefa ny olona tsy te hanao ny asa ny tompo. Ka dia vitsy tokoa ny mpiasa. Satria nahoana? Asa sarotra izany. Asa kely fivelomana izany. Ary asa tsy misy voninahitra izany. Asa tsy dia tian'ny olona loatra izany asan'Andriamanitra izany. Tsy misy fomba azontsika atao hanova ny hevitry ny olona ho tia sy hanao ny asan'Andriamanitra afa-tsy mivavaka. Betsaka tokoa ny mandany antso. Firy moa nefa voantso ka mandà an'izany antso izany. Andriamanitra izay tompony fon'ny olona ihany no manam-pahefana hanao izany. Ka rariny raha mangataka aminy isika mba hanomezany mpiasa hamory ny vokatra. Ho anao izay mandany asa, manakambara aminao ny tompo. Tsarovy anefa fa misy fetra ny fotoana azahoantsika mamory ny vokatra. Fa mety ho simba izany vokatra izany raha tsy voriana faingana. Ka mahamaika ny raha rahan'ny tompo. Ka araraoty afako. Araraoty ny andro azo anaovan-tsoa. Miandry anao ny tompo. Ekeo ny antso mandehana amin'izao herinao izao. Ny apôstôly rehetra koa nefa dia natsoiny ny mivantana. Ary marobe koa ny olona izay efa natsoiny mandraka ankehitriny hanao ny asany. Ary isaoran'Andriamanitra fa misy koa ny mamaly ny antso. Tsaroana nefa fa tsy mora ny antso ny asa tena tsy mora. Tangetana no nanirahan'Andriamanitra. Tandezaka. Matetika tokoa dia kivy mitady hamoy fo reraka amin'ny ara-panahy na mivatana ny voantson'Andriamanitra. Mampahery anao ny tompo anio. Ry apôstôly, ianao izay nahita ny vantanan'i Jesosy, ny ray sy ny tanany. Mahereza fa hoy ny teny tompo hoe indro aho momba nareo mandrakariva. Ambara-bahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ny mpanompo izay nofidiko izy ka tsy mba hoariko. Arakaraka ny fandrosoanao amin'ny asa dia tsaroy ao ny fahavalo. Hanaraby, haneso, hanenjika ny apôstôly ny Jesosy, ny mpianatry Jesosy. Eny, matetika moa dia tsy hitan'ny olona ny asa izay tanterahan'ny mpianatry ny tompo. Fa izao,
Asa tsy natao ilana sitraka manolona ny asa nanirahan'Andriamanitra, fa hitadiavantsika valopity any an-danitra. Ka hoy ny Tompo hoe voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Asa miay no ny tabataban'izao tontolo izao indrindrandrindra ny fanatsiana ataony Satana, ampozongozona ny finoky sy ny finoanao. Mandehanao i Tompo amin'izao herinao izao. Aza matahotra hoe ny Tompo, fa izao ny efa niantso anao tamin'ny anaranao, ary efa noraisiko ny tananao, ary efa nilaza taminao aho hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Jesosy niantso ny mpianany 12 ankeo aminy, ka hanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hanasitrana ny aretin'ny rehetra mba amin'ny nofo rehetra. Aza indrindra ny tenentsika teo hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sy trano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoainy demonia. Efa nahazo maimaimpona ianareo koa manomeza maimaimpona. Teny mahafaly sy mahafinaritra izany. Feno toky sy hery ho an'ny mpitory ny filazantsara rehetra izany teny izany. Iraka solon'ny Kristy eto amin'izao tontolo izao ny mino ry havana. Fa tsy sanatria akory olona tsy misy antony. Araka voalazan'ny Paoly ao amin'ny Kristiana 2:5-2. Talohan'ny akarany ho any an-danitra dia nanome fahefana ny mpianany Jesosy ka nanao hoe efa nomenay angeo izy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny andrava ny fanjakany devoly no nahatongavan'i Jesosy, ary dia napetrany tamin'ny mpianany ny fanohizana an'izany asa izany. Mahatsiravona mampy ny herin'ny devoly, ary toy ny liona miherina mitady izay aratany izy. Ny mpianatra kosa nefa malemy, satria nofa mandrà, nefa izao nomeny Jesosy toky izy, efa nomeny fahefana izy mba handresy ny herin'ny devoly. Endreny amin'izany teny izany sy ny halebiazany herin'Andriamanitra, ary ny halehibe ny toky sy ny fahasahiana avy ny Jesosy. Izany nahatonga ny Paoly mikikika mafy hoe raha Andriamanitra ny momba antsika, izy izany no mahatohitra antsika. Hoy izy ao amin'ny Romanina 9:1-3. Manana fahefana handrava ny fanimbana rehetra ataon'ny devoly amin'ny olombelona, ary nahara-tena izany, nahara-panahy ny mino. Averiko indray, ny mino rehetra. Ka tsy misy olona manana fahefana toy izany afa-tsy ny mino ihany. Dia ianao zany ianao zany izay manongila tsofina miaino ny filazantsara. Ny fahefana hitory ny filazantsara ny fahefana. Izany ny fahefana ambony indrindra, fa ny filazantsara no herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino, hoy Paoly indray ao amin'ny Romanina 1:1-4. Ary iza no tsy gaga sy tsy talanjona eo anoloan'ny ny tenin'ny Tompo hoe omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra izany, ary na inona vahanao ety ambony tany ny Tompo dia ho vahana any an-danitra. Fahefana re zany Miavako malala amin'ny Tompo. Matokia fa momba anao ny Tompo ry mino. Mahery izy sady mampahery anao ihany koa. Aza matahotra hoe Tompo, te hitombo ara-panava ianao, anio ary ho feny izany fampianarana rehetra izany. Tapao ny hevitrao, mideba, mivavaha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ary dia ekeo ary raiso ilay fahazavana, dia mirosoa amin'ny fahateraham-baovao, ary dia efao ny adidinao ambary Kristy ho fantatry n'izao tontolo izao.
dia voninahitr'Andriamanitra rery ihany ny antom-pisiko sy ny antom-pisinao. Fa izy efa nahefa ny adidiny tonga amin'izao tontolo izao. Fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho hisy very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Torio Kristy. Ambarao Kristy amin'ny tahotra sy ny hofitra dia andova ny lanitra ary voasoratra any an-danitra ny anarantsika. Haleloia! Haleloia! Amen. Ivavaka sika ry havana. Jesosy tomponay io, endray ny fitiavanao anay, endray ny famindramponao, endray ny fiasanao. Tsy avelanao ho reraka ny mpanomponao, tsy avelanao ho potraka na izongozona ny finoana velona efa nomenao tamin'ny ositra nomenao azy, indrindra tamin'ny andraisanao ny tanan'ireo voaositrao. Tompo, tsara ianao, sady mpanao ny tsara ianao, mankasitraka amin'ny fitiavanao, na dia ho azany tsy fahomby azy anay amin'ny asa izay nanderanao anay. Tsy mamela anay irery ianao tompo, ary mamindra fo Jesosy io amin'ny tsy fataterana rehetra Andriamanitra. Anio dia tanilaka anay ianao mba hahavitanay ny adidy, mba ho lazainay koa tahaka ny Paoly any aparany any hoe nahatanteraka ny fiazakazahako aho. Tsy vita irery Jesosy io, tsy vita anay raha tsy eo ianao manohana anay isan'andro, raha tsy eo ianao mampahery ireo apôstolinao, ireo irakao, ireo mpianatrao, ireo mino izay efa nomenao fahefana. Fanahy masino tario lalana izahay, fanahy masino ampaherezo izahay, fanahy masino tantano ny dianay. Mankasitraka Jesosy, misaotra Jesosy, raisy ny fitahiana mitsodrano tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompo avy any Nazareta, tompo ny hery sy ny fahefana ety an-tany ka hatrany an-danitra. Fa ny fitiavan'Andriamanitra ray nolazay ny tompo amiko sy aminao tokoa hoe fitiavana mandrakizay ny fitiavako anao, ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo maty voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, ka nolazay ny amiko sy aminao tokoa hoe ampoanao ny fahasoavako, ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy mihoatra noho ny fahalalana rehetra re, ameno ny fo sy ny fanahintsika mpanaradian'i Kristy. Eny, aoka tanteraka amintsika tokoa ilay tenin'ny tompo hoe indro mombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Aza matahotra na mivadi-po, fa izao rehefa tia dia tia miahy hatramin'ny farany. Ho anao kosa Kristy mpanjaka, ianao ilay fahazavan'izao tontolo izao. Ho anao ny hatsa, anao ny dera, anao ny voninahitra ny hery sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary ho mandrakizay. Ho an'ny mpanomponao kosa ny fifaliana sy fiadanana, manao ny asanao, manefa ny adidy sy andraikitra zanonany rahanao. Haleloia! Haleloia! Amen!